ahoana marina ity fitondrana hafanetry be ny firenena ity. Madiva ifarany ity ny taona 2024. Fotoana ihany koa ifanaovan'ny rehetra jeritodika tamin'ny tanjona sy ny fomba fitondranteny ho an'ny tsirairay. Tratra ve ny tanjona? Nanahoana ny fivoarana tao anatin'izay heritaona ny atrena ny fiainam-pirenena izay? Raha ho an'ity fitondrana ankehitriny ity no asinteny, dia tsy misy afa-tsy firarahiana vahoaka no tena nisongadina. Sesilany ny skandal, ary betsaka ny antsoantso fitakim-pialana ho an'ireo olona sasantsasany ao anatin'ny governemanta nataony olom-pirenena. Saingy antso anefitra nefa izany rehetra izany. Ny ataony mpitondra ihany no ataony. Nambara fa tsy nafeny andraiky ny ireo mpikamba ny governemanta teo aloha, ka de nirosona ny fandravana. Ny fanontaniana mipetraka anefa treto manoloana ny zavamisy de ny hoe, tena ireo olona teo aloha ireo ve no tena vato misakana ireo vahaolana na ny fampandrosoana eto amin'ity firenena ity? Samy mametraka fanontaniana ihany koa ny olom-pirenena mpanara-baovao tamin'ireny fotoana ireny hoe, ireo tompon'andraikitra nesorina tamin'ny toerana tamin'izany fotoana izany ve no tena sakana, sa nentina nanehoana fotsiny fa tsy misorina izao fitondrana izao, saingy ireo tena fanetry be tsy afaka nesorina satria malala ny tsy ambaratelo na ny atao hoe sekre. Nandeha iny raha mahakasika ny ministra voalaza ho nanana tantara ny arahana tamina mpanakanto malaza izay tsy vitany hoe nanahirana ny fiarahamonina ny jery azy, fa hitany betsaka ho naneho sary miariary ny fisiny tsy maty manota ny nataon'ny vadiny io tompon'andraikitra mpanjakana io. Firifiry no nitaky ny fialany sy ny fanalana ireny tompon'andraikitra ireny tamin'ny fotoanandrony. Saingy volana maro aty aoriana nefa ankehitriny mbola ao anatin'ny fitondrana soamantsara izy mivady. Tsy vitany hoe tsy nalana tamin'ny toerana, fa de mbola maneho hatramin'izao ihany koa ny ankiantrano antrano ao anatin'ny fitondrana izay toa tsy anana ny filoham-pirenena fahefana sy fahafana manapa-kevitra akory. Izy avokoa moa ireo tsy efa nitaky ny fialana izany prime ministre Antsay Christian izay lehibe ny governemanta izany. Ary inindray izao tamin'ity herinandro ity dia feo miisa karazany roa no nangataka izany. Vato misakana ny fampandrosoana ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa hoy zareo mpampianatra pikaroka. Tsy mahavita miaro ny taniny aviany akory hoy ny solombavam-bahoaka. Faharoa manaraka an'izany, prime ministre vanevaritra tsy mandray fanapa-kevitra, tsy mikapoka latabatra, de mangataka hoe efa tsy anao ianao de midémissionnavy. Saingy izy aloha izao no naharitra indrindra teo amin'io fitondrana io. Na ny filoham-pirenena aza mbola taoriny no nandray fahefana. Hoy mantsy ireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra ireo hoe ny anajanonana amin'izay ny premier ministre amin'izao fotoana izao, izay moa nitapaky ny congrès. Maninona hoe premier ministre anisany satria fantatritsika tsara fa maro ireo olom-boatendry zany manakatsakana ny zavatra rehetra alefa mikasika ny fampandrosoana ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Anisan'izany ny fivadiam-pitokisana izay nataony tamin'ny CSS na tamin'ny syndicat, raha nisy ny taridresaka sy ny resaka izay fanatao hatramin'izay mikasika ny dérogation ana maintien zany, dia efa nisy hoe ekena daholo izy ireo, ary natao mihitsy ary hoe nangataka mihitsy andriamatoa premier ministre hoe averina ka zay rehetra atolotry ny ministera pia efa voadinika tany dia ekeny tsy misy ayazany. Kanefa rehefa nivalina izy dia betsaka no latsaka zany tao anatin'izay. Asa aloha izay fiovana sy fahagagana rampitso, fa de antso anefitra raha ny fitakiana ny fialan'izy ireny aloha hatreto. Ny tena zava-misy marina dia hatrany amin'ny lohany mihitsy no matsatso amin'izao fitondrana izao. Irajoelona mihitsy no fototry ny olana ho an'ny firenena, sady tsy mahay tantana no mpamita bahoaka no mena maso amin'ireo fanetry be ny firenena ireo. Miariary tanteraka fa izay tia ny rajoelona atao eto amin'ny firenena no tanterainy, ka na misy aza ny tsikera mavaivay momba ny fitantanany any Madagasikara, nalatsaka anaty antsana mangitsokitsoka tahaka ninona aza ity firenena ity, dia tsy misy rarahiny zany satria izy voky sy milamina tsara
afaka manao fety ampilaminana fa mandray karama ara-dalàna avy amin'ny vahoaka. Isan'ny malasa saina ny nahita ity sary iray ity. Tahaka izao tokoa mantsy ny zava-misy eto amin'ny firenetsika. Ny mpitondra sy ny ekipany no mihinana voky tsara ary de arovany tafika soamantsara sao irombon'ny vahoaka. Kisarisary malasa saina saingy tena io no miantra amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Mpianatra ny tokony nanao ny fitakiana vatsom-pianarana tsy voalohan'ny fanjakana, tsy nahamenatra ny mpitandron'ny filaminana ny nitifitra io mpianatra io. Tahaka izany ihany koa no nitranga tetry amin'ny kianjany 13 Mey ny 10 Desambra lasa teo. Nitaky ny fidina ny vidim-piainana ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Tsy nahamenatra ny rajoelina ny naniraka ireo tafika ireo nandrava izany hetsika izany. Raha ho an'ny tany Tomasina manokana dia nilaza ny mpigokany mamy sy ny olona toteny ao amin'ny gouvernement tany kristian tamin'izao fotoana izany fa ty vidanitra no nataon'ilay tafika de lasa tany amin'ny fean'ilay mpianatra izany. Na misy mpianatra maty sy niteniteny foana tahaka izany aza io olona io. Nanginy rajoela satria tsy misy rarahiny izany. Feny foana ny karamany avy amin'ny vahoaka isam-bolana. Mbola mafy sy vonina raha teo ny zandary hiaro azy raha toka misy ny fikasana aneo hevitra. Fa ahoana mariny? Dia hoy ny profesora James Ratsima hoe le fitondrana io efa mazava ny lalana lehany fa anao jadony izy amon'ny vahoaka izy anao izy janonana eo izy tsy raha iny zay demokrasia anao zany tsy raha iny zany lalam-pandrenana zany nefa izy ny nanao azy de mbola be taimbava ihany hoe ka le mpanohitra ny izy miafinao ambadika ao fa de le ministra miteniteny foana ohatry mitapy efa gaigy zany no filazako an'ireny efa tsisy loha miaro tombontsoa fotsiny sisa tao na ny zavatra nataonao rehefa manala baraka ny tenanao isan'andro zao misy gazety mivoaka foana hoe miala fa veta mba hajanony lalatina en défense qui est défendable efa cause perdue ny anareo perdu d'avance ka janony io zavatra ataonareo io fa tsy mendrika ianao indrindrindrindra zay fantako ny toetranao tsy mendrika an'izany ianao. Ny zavatra tena sarotra indrindra ho an'ity fanjakana amin'ny tantanan'i Madagasikara ankehitriny ity dia ny fiaikina ny lesiko sy ny tsy fahaiza mitantana. Fatra-panilika sy mitady izay amaharana amin'ny tsy fahaiza mitantana ny firenena ary ny tena loza dia manao gisalamangala-ketsa kanefa manao tsy mety indray no avava. Fatratra ny fanenjehana ireo mpitondra ny fanesy teo aloha amin'ny fitondrana ho tsy nahavita na inona na inona fa izy ireo no tena mendrika sy tena nampandroso ny firenena. Aiza nefa ny arikarena fahobentsika amin'izao nanahoana ihany koa ny fitokonam-bahoaka tato anatin'ity faraparan'ny taona ity. Iza no tsy miaiky fa tsy misy ny rano eto Antananarivo? Iza no tsy miaiky fa midangana ny vidim-piainana? Iza no tsy miaiky fa tsy misy ny tsy fandriam-pahalemana? Iza no tsy miaiky fa tsy mahavelona intsony ny karama amin'izao fotoana izao? Ireo anefa no isan'ny irairay nyty fitondram-panjakana ity, indrindra fa irajoelina nandritra ny fampelezan-kevina. Ny tena marina sy tsy azo lavina dia ry zareo no nampikorosofahana indrindra ny firenena malagasy taoriny ny fahazahona ny fahefana indrony sesy. Anavitra ny firenena no vetiventesina. Sao de tokony mba hatsapa tena amin'izay fa olan'ny firenena izy ireo. Miariary ny hoe ny tsy feny any no miontsana. Any ka teo ampiseho miendrika ivelany foana fa hoe miasa, manao zavatra, izao sy zao. Saingy ny fiainam-bahoaka miamikorosofahana trany. Very hevitra, any ka manao dika mitovy ny fihetsiky ny teo aloha indraindray. Tsy mahavita tanteraka nefa, any ka niseho ivelany no lasa loha. Ny soa tokoa ny fianatra e, saingy miavaka eny foana ny tena tompony sy ny mpindrana. Tsy mba mandeha tany na tsy realista araky ny fiteny vahiny mihitsy rehefa manao zavatra. Any ka ny heritsaina mety ao ihany, fa ny ozape hoentina manatanteraka azy no tsy mahatosika firy. Vola, paikady, afa no lazaina an'io, afa rampitso. Raha tsy laza afa tsy ilay hoe tsy mila fitrosana mampantra firenena, kanefa tena kepoka tanteraka
vo tsy misy ny trosa ary maro ny fankatoavana trosa no resainy tamin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo atramin'izao tsy misy ny tena soro-dalana mazava hoentina mitondra sy mitantana ny firenena fa manidijidina eny anyka na ny PM na ny plan pour l'émergence de Madagascar nambara fa ampafantarina ofisialy amin'ny volana janoary 2024 ity aza tsy hita ihany aty amin'ny farany taona atreto ny fitoezandrara amin'ny asany teo aloha no anaovana tandreraka fa tsy tena nisy tetikasa lavitrezaka mifandraika amin'ny fianam-bahoaka sy ny fampandrosoana ara-toekarena tena mandeha raha resaka angovo lalana sy ranantsambo sy ranam-piaramanidina dia mbola ny teo aloha no tena nanao ny akamarony saingy terena ho vely rano lasa aingo ambony tsikoko maneso ny fahasahiranana sy ny fanotram-bahoaka satria tsy amahaolam-bahoaka ny tena tanjona fa anasongadin-tena mbola ho valalabe mandry arabaky teny tokoa ve ny vahoaka malagasy fa ahoana mariny ahoana mariny